eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia nototosaina omaly alaty ny voka dehibe ho an'ny FJKM ambony loziona synod-apartany Arivo Avaradrano. Tanjona tamin'izany ny fanatsarana ny trano fivavahana toy ny fanamboarana ny valiny tafo. Tonga maro namaly ny antony renim-piangonana ny zanak'apelezan'ny FJKM ambony loziona synod-apartany Arivo Avaradrano. Malalahady namonjy ny voka dehibe fanao isaky ny alahady voalohany volana Jona. Voka dehibe entiny indrindra hanamboarana sy hanatsarana ny fiangonana toy ny valitafo izany. Ny toriteny novelabelarin'ny mpitandrina ao an-toerany Ranaivo Jean Jaspin tao anatin'izany voka dehibe izany dia nalaina tao amin'ny Galatiana toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 15. Ny eglizy na ny fiangonana na ny vahoakan'Andriamanitra dia olona voaantso, olona voafantana, olona mahazo fanahy masina, olon-kendry, olona afaka manohitra ny bitsika sy ny toe-dratsy ny Satana ka mampangina ny fisavona. Ka efa natsoina mampahafahanao, tsy tokony ianao an'izany fona. Ny fahafahana tena maro koa dia izao fanogotana ny toetra ratsy. Ho fampiroboroboana hatrany asan'Andriamanitra dia nanentana indrindra ny zanak'apelezana ny mpitandrina. Entanina zany zanak'apelezana ty fiangonana ambony loziny ity mba hamonjy ny fiarahavavaka eny amin'ny falidahan-tany mena isaky ny alahady 7 isam-bolana zany izy satria ilain'ny fiangonana izany zanak'apelezana zany anisany mampandroso ny fiangonana ireny tsara ihany koa ny mba mijery ny tanindrazana indrindra ny fetiny taranakitsika amin'ny lahady voalohany amin'ny volana Oktobra ka dia manasa sy manentana ny zanak'apelezana ambony lozona zany mba tonga hamonjy fiarahavavaka eny amin'ny falidahan-tany mena isaky ny alahady 7 amin'ny sivora sasany. Ny FJKM ambony loziona dia ao anatin'ny commune ambanivohitra Merimandroso, district Anambohitra Atrimo, 30 kilometatra miala ny renivohitra. Tapitra tseto indray ny fiarantsika tato anatin'ny fampalalam-baovao fahitalavitra mateveri mpijery ajaina tamin'ity takariva ity isaorana ianao tany atokantrano tany nahatra nijery hatramin'ny farany mame fotoanao indray izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao fahitalavitra mateve ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.